problème facture zany dia tamin'ny mois de juillet navoaka zany le facture mois de juillet mois d'août dia tamin'ny ray volana teo zany izy anatitra reto anankiroa dia donc ty zany facture 2 mois dia nefa izy tonga tamin'ny mois de juillet naka relevé-nay mois de juillet dia mais pourquoi nefa misy relevé misy facture tonga avy any reo nefa miteny minimum de prix mivoaka dia nefa le izy ato nakarina izy tato mois d'août mois de juillet zany miakatra 7 alina le facture nefa tokony 5 alina foana dia tonga amizay omaly dia nandefina tonga indray izy nanatitra mois de septembre zany naterina dia nefa zay efa nandohany mois de juillet dia rehefa avy eo naterina zany le facture mois de septembre deux fois les factures fraîches ndray satria lasa 123 838 ariary le 38 000 ariary no naloako mbola hoe lasinainy zany no hitonga an'ity hoe anao réclamation inona no natonga le izy tonga dia 2 fois ndray nefa 3 mois zany facture tokony soazoko nefa maninona no lasa miakatra be ndray le anankiray fatelo dia le faharoa koa miakatra be efa nisy fiakarana le anankiray mois d'août dia ty ndraiky miakatra tena 2 fois le facture faharoa misy eo zany no mahatonga na mametra-panontaniana hoe inona no mahatonga nefa ny maninona ny jiramansy tonga maka relevé koa izy nefa izy mamoaka reo miteny hoe nanao minimum de prix zareo fa nefa normalement tokony minimum le facture falo fa sy tokony hoe maximum indray aza zao dia ohatr'izay zany tsy mahatonga le izy